daholo ny zanagasikara rehetrarehetra dia mbola antsika aminakavy inona no lesika androany dia ny hoe tsy mampiteraka ve masta eo be loatra aloha dia ny lasany laliana fotsiny arerena fahatany ilay izy fa inona tokoa ary izany no tena hoe vokatra ilay izy raha ny tokony ho izy indray mandeha ihany raha isan'andro no atao tadio tsara nefa tsy mahasolo olona ilay masta manimba vatana fotsiny ilay raha ohatra ilay ka hoe tena dia lely marina dia tsy voatery ange hoe tsy maintsy helele raha ohatra ianao ka mandrera ao an-trano ao dia manjetika be tena naoko izany tokony atao dia vao maika ilay izy miainga ilay fiaintanana fa tsara raha ohatra ka hoe manao an'izay raha ohatra ianao ka sendra ilay fiaintanana be loatra raha tia mandeha mamonjy toerana mampandidy mandihy miaraka amin'ny namana raha ohatra ilay ka hoe tia milalao baskety baolina sy ny ohatr'izay mandeha miaraka amin'ny namana mandeha milalao raha ohatra ndraiky hoe misy namana amin'ny ilay manodidina eo dia mifampiresadresaka sy ny anana dia izay afaka ilay izy fa tsy mijanona irery ao an-trano ao dia miainga ilay fiaintanana amin'ny zavatra tsy misy dikany inona ihany koa ary izany no tokony atao efa nosoratako ato ilay izy raha ohatra ilay ka tia mihira dia afaka mihira mandihy mikotrana milomano afaka atao daholo izany ireo karazana kotrana madinidinika rehetrarehetra amin'izay ilay mba tsy mijanona ao an-trano ao dia ilay fiaintanana eo foana fa inona ary izany rehefa be loatra ao anatin'ny vatana ilay izy dia tadio tsara fa rehefa milely miaraka amin'ny vehivavy ilay hoe rehefa eo amin'ny fotoana eo milely eo dia izay ange mampatonga ilay lataka hoe tonga vetivety ilay izy satria tsy mifantoka ilay fa ary amin'ilay masta ny vatana ilay no mety dia hoe tena aloha ihany raha ilay masta nefa tsy mahavita olona ilay izy ahena izany manomboka androany ilay masta dia amin'izay mba mety tsara rehefa milely miaraka amin'ny vehivavy ilay raha ohatra ka mampiasa ilay karazana kilalao maro isan-karazany ireny ihany koa dia tsara ilay izy sasana tsara rehefa avy ampiasaina dia fafana dia ampirimina tsara amin'ny toerana tsy misy mpikitika satria ireny koa dia miteraka tsy maintsy olana amin'ny lataka raha ohatra ka zatra hoe mapetrapetraka fahatany eny mampitsaam-bolo variana masta lava isan'andro dia farany mihitsy ny volo matetika lehilahy ny tratran'izay dia ny zavatra mandreraka ihany koa dia eo ilay atidoha nerf mbola averiko ihany ilay lalan-drà menamena ao anatin'ny vatanao no manomboka mipotika tsikelikely rehefa be loatra ny ampiasainao anazy izy simba ilay lalan-drà menamena ao anatin'ny vatantsika artère raha ohatra ka diso masta be loatra ilay satria lasa milozatrozatra be foana ny vatana ilay amin'ilay masta dia raha reraka ihany koa tsy roboangy ilay vatantsika ahena izany ilay izy mba raha isan'andro raha ohatra ka hoe mazoto ilay fa tsy voatery hoe isan'andro kokoa dia ao foana hoe androany indray tapitra lasa adala ny saina ary raha ohatra ka mieritreritra an'izany foana ianao dia mitsara manantona mpitsabo satria tsy inona misy olana ilay ao anatin'ny saina afaka adino ireny afaka tsy eritreretiny ireny rehefa hoe tianao no salama tsara ianao dia izay izay fa raha misy fantaniana dia apetrao amin'ny commentaire ihany ny fantanianareo fa valiana miadana ilay izy any amin'ny message privé raha ohatra ka asianareo eto izany message izany rehefa misokatra ny commentaire ny resakareo any anaty message dia ny dikan'izay efa mivaliako ato anaty live ny resaka na koa hoe efa no partageko ato anatin'ny vidéo miezaka kely ianareo miodikodina anatin'ny vidéo tany aloha tany fa efa maro izy tany dia miezaka kely ianareo mikaroka lesy fa maro izy ihany mangatsiaka tompoko